fifidianana solomahomahoaka ho fantatra ny 17 aprily ny laharan'ireo kandida. Fanjakana malagasy tsy mazaka fahamarinana. Piasa tsy miankina mahatsiaro latsa-danja tanteraka. Amkavaliana sy ampitiavana indray tompo-klasy sy tompo-kovavy anoitsy diako ny tokatranonao amin'ity takariva ny alatsinainy fahavalon'ny volana aprily taona 2024 ity miarabanao ary manasanao mpananjana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Tony mazatra dia ny pejy politika no isataratsika ny fampalalam-baovao. Samy manantena fandresena ary samy miantso ny famondrona kely avokoa ireo kandida ny firaisankina nanatitra ny taratasy firotsako fidina Androany sy Omaly Alahady no nanatitra izay taratasy izay mamarabenirina ho an'ny distrika Ambohitra Atrimo. Androany ariva kosa no voatitra ny anirina Randriamasinoro kandida ao amin'ny boriboritany faefatra na dia teo aza ny antsojay niatra taminy nanatitra ny azainko ny kandida tao Majanga sy ny tao Amparavaravola. Ny andinindiny zay ary. Tsy nampiambitra fanjoratra farany ka voatitra ny ariva teo ny taratasy firotsako fidinirina Randriamasinoro kandida ny vovonana firaisankina ao anatin'ny boriboritany faefatra. Ny antony rotsahana moa dia mazava mandray anjara feno manoloana ny toedrara politika ankehitriny ary manana tanjona nitondra an'izany fanamboarana sy fanavaozana ny politika eto Madagasikara zany mba ho tombontsoa ny vahoaka malagasy. Nitondra ny teny filamatra anay dia ny hoe Madagasikara any malagasy ary izay ny antony ijoroanay mahita ny zavatra misy ankehitriny tsy maintsy mijoro manoloana an'izay mba hamerenana an'izay tena hoe Madagasikara ny malagasy zay. Nanamafy moa ity kandida ity fa tena nisy ny atsonjay sy ny fingana natao aminy tamin'ny fikarakarana ny atota taratasiny. Mazava mihitsy ny tenin'ny teknisianina tany Tomasina satria tany no migeren'ny compteko zany amin'ny aktiviteako dia any mamoaka ny état de situation fiscale iny dia tany zany milaza mihitsy hoe complet ny dossier anao efa tia ny carte fiscale anao 2024 fa ny baiko mbola tsy azo avoaka ny dossier anao afaka récoupeny zany dia noho izay fahasarotan'izay alina mihitsy vao nivoaka maly ariva fa tamin'ny 5 vao nivoaka izay état de régularité fiscale zay vao afaka niakatra nakaty zay vao afaka mametraka anazy zay dossier zay nefa teo amin'ny tapabolana teo no nametrahana azy. Tsy mampaninina zany fa tena isorana mihitsy ny firaisankinan'ny teknisianina rehetra, isorana ireo nanolo-tanana rehetra tamin'ny fikarakarana an'izay dossier zay, isorana ny firaisankina nasehoan'ny vahoaka malagasy koa satria raha nanambaran'izay hoe misy olana ny dossier dia isorana be dia be nareo nanao firaisankina nampahery tao anatin'izay fa dia vita somatsara moa izy isorana n'Andriamanitra, isorana ihany koa ny mpikarakara rehetra. Feno avokoa ny antota taratasy ary nahazo ny fanamariana fandraisan'izany teny amin'ny Ovaika Ambohitra Atrimo ny kandida ho solombavam-bahoaka Rabenirina Mamy natolotry ny vovonana firaisankina miaraka amin'ireo préalistra aminy raha nanatitra ny antota taratasy firotsako vidiana Omaly tolakandro. Nateo azy ny mety ho fahasarotana tamin'ny fikarakarana noho ny fahamaroan'ny taratasy ilaina nizotra araka ny tokony ho izy izany. Amin'ny ankapobeny tsy dia nisy olana fa le satria le taratasy maro dia teo nandany fotoana kely fa tamin'ny ankapobeny zany nilamina tsara misaotra ny tompony andraikitry ny Ovaika tamin'ny fandraisana ihany koa fa sady eo am-panamarinana ny antota taratasy moa dia mazava ho azy sady mitondra fanampiana ho anay mikarakara ny antota taratasy zay raha misy tokony ho nahitsy no manamarina ihany koa nanaraka ny voalazany didim-panjakana ny fametrahana azy. Kion-dalana tsy azo idivirana ny fametrahana antota taratasy manomboka eto ny ady ka lohalarana amin'izany fandraisana sy fanatanterahana ireo toromarika entina iny fotony ho ny fanamafisana tompon-toerana faharoa Ambohitra Atrimo Razafy Manantany Fanery. Fa ny goavambe dia niandray ny toromarika zany satria ty fifidianan'ity goavana be mihitsy eo anatrehan'ny tantara zay avy amin'ny mpitarika ny vovonana firaisankina dia tsy maintsy ezaka hitondran'izany zahay eny anivon'ireo commune 420 mandrafitra ny distrika Ambohitra Atrimo, Fokotany 423 mandrafitra ny distrika Ambohitra Atrimo. Dikan'izay zany fanombohany ity mino zay fa efa sasa miandry anay ireo mpikatroka firaisankina rehetrarehetra
any amin'ny commune sy mifokotany sy ny zanaboatra rehetrarehetra any zany. Ny farana tamin'ny dimora ariva teo ny fandraisana nantonta taratasy firotsako vidina ny solombavambahoaka teny amin'ny ovek na ny rafitra Panamarina sy mpiandraikitra ny filatsako vidiny raha efa nanomboka tamin'ny 17 martsa lasa teo. Rampitso talata 9 aprily no andraisany ovek fanapakevitra farany momba ny lisitra ireo mpiratsako vidina. Tanjona sy toromarika efa nomen'ny filoha mpiara-mitantana ny vondrana firaisan-kina raha valamanana marika ny hoe mila manao podro ireo kandida amin'ny distrika manerana nosy mba hakana ny antenimieram-pirenena anarenana ireo lesoka sy fahasahiranana lalovan'ny malagasy amin'izao no anton'izay toromarika izay. Mila fandraisana anjarany olom-pirenena rehetra nefa izany fa tsy ho vitan'ireo kandida irery ka mila mahasamanohitra ny fifidianana vato ny olom-pirenena mba tsy ho vahana amin'ny fandetehana ny Madagasikara indray. Tanjona eto matoa hitanareo mahita lista anankiroa nareo ary feno ny fepetra dia ny ibata fandresena sy ray faharoa zay no tanjona apetraky ny vovonana firaisan-kina. Manentana ny vahoaka ny majanga voalohany rehetrarehetra anaramaso ny lisam-pifidianana ijery ny anarana any amin'ny fotany ary indrindrandrindra ny aro ny safidiny mba tsy ho voavidy vola ary koa mba tsy hisy an'izany karapifidianana takalvary zany aoka ny safidim-bahoaka no anjaka fa tsy halatra na fanambakana satria ny firenena efa latsaka katerena ka mila fanavotana ka ny fanavotana dia ny fanajana ny safidim-bahoaka. Nametraka ny antonta taratasy ny teny anivon'ny ovek eo amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany ihany koa omaly alahady ny kandida avy amin'ny vondrana firaisan-kina ny antoerana dia ny kandida Afakandro Kristian ary ireo prailisitra aminy notrono ny vahoaka marobe. Totosany zoma 10 aprily tamin'ny 5 ariva ny fametrahana antonta taratasy filatsako vidina Osavahoaka an'Andriamatora Bekijana Zolofery izay kandida natolotry ny vonana firaisan-kina ao amin'ny distrika Parafaravola. Ny kandida Bekijana Zolofery no kandida namakilay ny fametrahana antonta taratasy voalohany teo anivon'ny ovek Parafaravola. Nahatra ora ray teo ny fanamarinana ny pitsipitsiny ara-taratasy ny kandida Bekijana Zolofery teny anivon'ny ovek mitontolona hoy ny kandida Bekijana Zolofery ary fanamby ny fikatsana ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Misaotra n'Andriamanitra lehibe fa tafapetraka androany fa 10 volana avril taona 2024 teto amin'ny distrikna Parafaravola na ny ovek ny antonta taratasy filatsako vidina amin'ny kandida ny firaisan-kina. Izay zany amin'izao fotoana zao dia raha ny zava-misy dia izay no nanitsaka voalohany an'izany candidature izany mitady fahamarinana sy fahamasinana indrindra fampandrosoana ity Madagasikara antsika ity ary zay ny antony mbola tsy maintsy latsako amin'izany firaisan-kina zany satria ny tolona dia mbola tsy vita ka dia zay ny antony anaovana fa dia mitaky an'izay zany izay ao anatin'ny kandidan'ny firaisan-kina. Ho an'ny distrikna Parafaravola dia mitanjona dia tsy maintsy mivoaka ho mpandresy satria ny fantrano ireo vahoaka malagasy ireo sy ny fahasahirana ny vahoaka malagasy ka dia miezaka izahay satria moa izay efa nilatsaka ho mpanotra dia miezaka izay ijery ny fahamarinana eto amin'ity firenena ity mba hampahisy fampandrosoana ny Madagasikara. Fantatra fa ny 17 aprily ho avy zao no hanatanterahana ny atsapaka amin'ny filaharana ao anaty bulletin tokana. Efa vonona amin'ny fandresen-dahatra ireo mpifidy any Parafaravola amin'izao fotoana zao ny komity mpanohana ny kandida atolotry ny vovonana firaisan-kina eny anivon'ny distrika Parafaravola. Araka izany dia ny farana androany ny fametrahana ny antonta taratasy firotsako vidina ho solombavambahoaka eny anivon'ny ovek rampitso no amantarana ny lisitra ireo kandida na feny fepetra sy antonta taratasy notakina ary no eken'ny ovek ny firotsako vidiny. Aorian'izay mitodika eny amin'ny seniny masondrehetra satria izy ireo no mamoaka ny lisitra ireo kandida iazakazaka hoe ny tsy mba zaza. Yasin'Andriamanala sy Manora Andriamanala. Ivoaka rampitso ny fanapahan-kevitry ny ivitoerana nanaterandreo kandida solombavambahoaka ny antonta taratasy firotsako vidiny. Ny farana androany moa izay fanaterana ireo antonta taratasy firotsako vidina izay. Raha toka tsy nekeny ovek ny firotsako vidiny ny kandida iray dia mbola manana 770 ny tenany ny ampiakarana ny rara eo anivon'ny seni.
raha mbola nylavo ny senia koa izay firotsako fidiana izay dia mbola manana 7 ora ampiakarana ny raharaha eny anivon'ny fitsarana avo momba ny alam-panorenana. Aorinan'ny anio zany dia raha ampitso dia efa mamoaka ny fanapahan-keviny ilay rafitra iray eny anivon'ny distrika tsy hoe OVEC izay ahitana ny ratsamangaiky any seny miaraka amin'ireo mpiasa-panjakana ambony tahaka ny avy anivon'ny ifiketra sy ny avy anivon'ny fitsarana. Fanapahan-kevitra io dia naray mankatoa avy hatrany ny fahafenon'ny antotan-taratasin'ireo mpirotsaka vidiana dia manaiky zany fa ara-dalàna naray manda ny fahafenon'ny firotsaka antotan-taratasy dia tsy azo raisina zany le firotsaka vidiana. Manana 7 ora aorian'izay ireo mpirotsaka vidiana zay tsy afa-po tamin'ny fanapahan-kevitry ny OVEC ampiakatra aty amin'ny CNI Foibe ny fitarainany mba ahafahany CNI Foibe mandinika ny antotan-taratasy hoe inona marina ny antony nandavan'ny OVEC ilay firotsaka vidiana. Raha manamafy an'izay ny CNI dia mamoaka ny fanapahan-keviny any amin'ny 12 ny volanany 12 ty volan'ity zany ka raha manamafy zany hoe mbola mandandray CNI zany dia manana 7 ora aorinan'izay 12 ny volan'izay indray ilay kandida ampiakatra ny anivon'ny fitsarana avy mbola lam-pandrenana dia nivokatra farany anivon'izay ataon'ny fitsarana avy mbola lam-pandrenana zay no avoaka ho an'ireo ny lavina zany. Ny 17 aprily ho avy izao no fantatra ny laharan'ireo kandida ao anatin'ny bulletin tokana ampiasaina amin'ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny 20 Mey. Any amin'ny 17 ny volanany volana aprily ity zany no anatanterahana ny fisariana zany hoe tsy maintsy mivoaka 20 ny volana zany izay fanapahan-kevitra zay dia 17 ny volana manao ny fisariana ny isaky ny ratsamangaiky eny anivon'ny district ho amin'ny filaharan'ireo kandida ho ao anatin'ilay bulletin tokana sy ho amin'ny filaharan'izy ireo amin'ny fahafahana mitondra ny fampelezan-kevitra ny anivon'ny aina manjerim-panjakana. Tsy aivina fa anomboka ny 20 Mey ary ifarana ny 20 Mey 2024 misasakalina ny fotoana ny fampelezan-kevitra. Anomboka ny 20 fakatra amin'ny 20 Mey ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana solombavambahoaka. Maro ny teboka notakiny ny firaisamonim-pirenena avy amin'ny Transparency International Initiative Madagasikara ray volana mialohan'ny fotoana io. Anisan'izany ny tokony isian'ny mangarahara amin'ny loharam-bola ny kandida ary koa ny fampiarana ny lalàna amin'ireo mpiasa-panjakana mandray anjara mivantana amin'ny fanaovana fampelezan-kevitra. Onjalalaina raha manana sy Mathieu Prince. Mitaky ny siny mangarahara makasika ny loharam-bola ampiasain'ireo kandida mirotsaka fidiana solombavambahoaka ny Transparency International Initiative Madagasikara. Antoka iray sy ny fifidianana madio ny fangarahana amin'ny loharam-bola. Tsy izany nefa ny zava-miseho fa misy ireo kandida tsy mampafantatra izay loharam-bolan'izay akory na dia zon'ny olom-pirenena aza mahafantatra izany. Mandringa ihany koa ny asan'ny sampan-draharaha manara-maso ny fampiasam-bola rehetra amin'ny fifidianana na ny CCFVP noho ny tsy fampinenty-manana na ara-bola na ara-pitaovana indrindra fa ny arak'olona. Miaingana amin'ny kandida izay mangarahara izay no hoe fampiasana vola avezany loharam-bola ampiasaina iny dia zo an'ny olom-pirenena sy ny fidy rehetra foana mahafantatra an'izay zavatra izay ary mbola takinina io foana zany izay fangaraharan'izay fangarahana ihany koa amin'ireo androm-panjakana rehetra izay tafiditra ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana mba hanome vaovao mari-potitra lalandava sy afaka manampy ny mpifidy sy ny kandida ihany koa sy ireo mpiantsehatra rehetra hiatrika an'izany fifidianana izany ao anatin'ny fomba milamina miantso amin'ny fanajana ny zofototra rehetra ho an'ny mpifidy sy ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny sy ireo mpifaninana ara-politika ihany koa mba tsy hisy indray ny fanohatohanana ny fahafahana miteny, fahafahana manome vaovao, fahafahana mivory, fahafahana mikarakara n'ireo izay mety ho hetsika rehetra mifandraika amin'izany fifidianana izany mba tena fifaninana misokatra sy marina sy tsy mitanila tokoa ilay izy araka ny indraindrainy rehetra. Olana sy fandikan-dalàna hita tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fandraisan'ny mpiasa-panjakana anjara mivantana amin'ny fampelezan-kevitra. Tsy mifanaraka amin'ny lalàna izany satria tsy mipetraka intsony ny maty tsy momba ny atsy tsy momba ny aroa ny fanjakana na ny neutralité d'administration.
misy ihany koa ireo mpiasam-panjakana no hiarany antso izay ataony lehibendy terena ndray anjara amin'ny fampelezan-kevitra. Manao antsavy ihany koa zahay eo any manam-pahefana sy ny tompona andraikitra rehetra mba tena hoe ampiatra ny lalàna ka tsy hamela ny mpiasam-panjakana sy ireo tompona andraikitra samihafa andray anjara indray ihany koa amin'ny fampelezan-kevitra satria fantatsika izany fa voararan'ny lalàna. Raha nisy ny fionana teo aloha teo amin'ny senisy ny fiarahamon'ny pirenena dia nanambara ny seni tamin'izay hoe tsy nahita mihitsy izy an'izany fandraisana anjaran'ny mpiasa-fanjakana sy ny sisy izany tamin'ireny ny fifidianana filoham-pirenena. Nefa ireo fanaramaso rehetra ny fifidianana avy amin'ny fiarahamon'ny pirenena dia nanipika an'izany ary tena tsipona mihitsy hoe reto olona reto dia nandray anjara ary samy hitantsika mpanara-baovao zany. Afaka iray volana no anombohan'ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana solombam-bahoaka, izany hoe ny 9 Mey ka hatramin'ny 20 Mey misy sasakalina. Anorona lalana ny olom-pirenena tsy ho diso safidy dia namoaka toro-lalana sy marjefy na ny aifidy solombam-bahoaka ny avy amin'ny Transparency International Initiative Madagasikara. Fitaovana tsotra anaovany mpifidy fampitahany ireo kandida mirotsaka-hofidiana. Mandidina izay vaovao ny fifidianana solombavambahoaka izay hatrany. Asa sarotra ny miandry ny solombavambahoaka amin'ny mampanolalana sy mpandinika lalàna azy ireo. Fa efa nampanolalana fa tsy mpanatateraka ny solombavambahoaka, noho izany dia tsy mandray anjara mivantana amin'ny asa fampandrosoana. Maro anefa ny olom-pirenena no tsy mahafantatra ny tena anjara asa miandry ireo olom-boafidy eny amin'ny anteny mera-pirenena ireo. Monja lalàna Ranaivo Manana sy ny Aritanjona. Maro ny olom-pirenena tsy mahafantatra akory ny tena anjara asan'ny solombavambahoaka ka sy doka amin'ny fanomezana sy ny kabary fanampainantenana atao mandritra ny fampelezan-kevitra. Raha ny voafaritry ny lalàna tsy mandray anjara mivantana amin'ny fanaovana asa fampandrosoana ho an'ny distrika ny Rotsahany sy nahalany azy ny solombavambahoaka. Anisan'izany ny fanamboarana lalana na ny foto-drafitrasa, ny fizarana sakafo sy ny fanomezana maro samihafa. Fa efa nampanao lalàna ny antemera-pirenena. Mandinika sy manao lalàna araka izany ny anjara asan'ireo solombavambahoaka araka ny voafaritry ny lalàna velona. Anisan'ny andreketany solombavambahoaka ihany koa ny manara-maso ny asan'ny fahefana-panatanteraka. Raha ny lalàna mamaritra ny attribution ny asan'ny solombavambahoaka aloha hatreto nisy fanovana maromaro mba tsy tenitenenako fatany fa misy zavatra ray tsy miova ao anatiny dia hoe manana ny initiative de loi ny solombavambahoaka zany. Zay no anisan'ny asany zany hoe mpanao lalàna izy dia manana initiative de loi miaraka amin'ny premier ministre amin'izay mitatana ny gouvernement zany. Avy aty amin'ny solombavambahoaka izy le tenentsika hoe proposition de loi volavolan-dalàna, fa rehefa avy any amin'ny gouvernement izy dia iny le ataontsika hoe projet de loi mandinika ny lalàna rehetrarehetra, manajara ny lalàna rehetra misy eto Madagasikara, iza ny tokony ho avaozina, iza ny tsy mety, iza ny tsy mifanaraka tsony amin'ny fiainana, inona ny tokony lalàna vaovao tokony ho apetraka satria misy zavatra vaovao mipetraka. Izany no asan'ny solombavambahoaka ary ny fampiarana andreo raha avy eo dia tadio fa anisan'ny hoentin'ny rafitra-panatanteraka miasa reo dia izay hoe manara-maso sao miboriko. Ny asa fampandrosoana mivantana eny fotony dia asan'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna, izany hoe ny fahefana-panatanteraka. Tokony aka-hevitra amin'ny vahoaka ny fidy azy ihany koa ny solombavambahoaka mialohan'ny andaniana lalàna iray mba tena hifanaraka amin'ny filàna eny fotony. Tsy solombavamantoko fa solombavambahoaka, ary tsy solombavambahoaka mpanangatanana fotsiny no ilaina fa olom-boafidy tena hitondra ny etahetany vahoaka. Tsy hoe ny solombavambahoaka ny andeha hanamboatra ny lalana sy ny foto-drafitrasa eny amin'ny faritra misy atsika, fa mpandany ny lalàna izay manamora ny fanatanterahana n'ireny asa ireny izy, ary indrindrindrindra manara-maso ihany koa sy manontany ny fahefana-panatanteraka izay hoe ny filohan'ny repoblika, premier ministre sy ny gouvernement izay tarihany hoe vita tokoa ve ny asa. Fa tena izany no anisan'ny anjara andraikitry ny solombavambahoaka miverina any amin'ny olona mifidy azy izy aloha manontany hoe ireo olona misy an'ity tolo-dalàna ity hodinianay, inona ny hevitrareo momba an'ity, moa ve mety aminareo izy ity sa misy zavatra tokony ho vaina, izany nkeny tokony ho izy fa tsy hoe any fotsiny zareo dia manapaka na tsy manapaka na tonga dia manapa-kevitra hoe ty adinoy fotsiny fa tsisy ilavana an'io. Mila fivoarana zany eo anatin'ilay fanatanterahana ny asan'ny solombavambahoaka. Mbola lavitra ezaka izay fivoarana izay fa anjarantsika olom-pirenena koa mitaky ny tsaratsara kokoa hatrany amin'ireo olona izay hofidintsika ireo.
sokajiny mpamakafaka miarira solofo arjona ho kolikoly ny fanomezan'ny mpanatanteraka vola ny solombavambahoaka anaovana asa fampandrosoana. Izy fiatraikany amin'ny asan'ny solombavambahoaka amin'ny mampanara-maso ny mpanatanteraka azy ny fanomezana vola ny depute. Io resaka fanomezam-bola manokana ny solombavambahoaka izay napetraka tamin'ny alalana décret dia tsy mety any io mifanohatra amin'ny lalam-pandroenana dia mampatsiahy fotsiny azy zany hoe izany ambony ny lalàna sa ny décret raha mijery ny hiérarchie des textes. Ka raha ohatra tena fanirinin'ny solombavambahoaka ny hoe zahay koa raha hanao asa fampandrosoana dia andana mivory ary dia asio lalàna hovay mihitsy ny fahefan'ny mpanao lalàna zany anao asan'ny mpanatanteraka koa amin'izay imezan'izao tontolo izao Madagasikara hoe ao Madagasikara irery ihany no misy an'izany antsoina hoe rafitra mpanao lalàna manao asan'ny mpanatanteraka zany dia tsy mipetraka intsony zany le séparation de pouvoir. Anisan'ny asa sy andraikitra tsy azon'ny solombavambahoaka atao ny mandray ny asan'ny olom-boafidy hafa na fikambanana anaty fanjakana, ny mandray asa mpanjakana hafa, ny asa siatsika izay mampisy ahy amin'ny faleovan-tenany amin'ny maso solombavambahoaka azy ary ny manao dokam-barotra. Eo amin'izay pejy politika izay hatrany ameritreritra ny amerina ny asan'ny antenimieram-pirenena ireo mpikambana sasany ao anatin'ny gouvernemanta kanefa izy ireo ihany no tena nanimba sy nanitsakitsaka ny asany ity androm-panjakana ity ho ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity ny Tsiprianjera. Mpikambana sasasasany ao anatin'ny gouvernemanta no fantatra fandray anjara amin'ny fifidianana solombavambahoaka. Raha mahita nefa ny fanitsakitsahana izy ireo ity androm-panjakana mpanao lalàna ity tao anatin'izay fotoana izay ho ny mpamakafaka raharam-pirenena fanira zafy manantany. Tsy niavina, tsy nirarahina ny fanapahan-kevitra andraisin'izy ireo. Nososena tsy sa manatrika ny fasafasy amin'ny gouvernement ny mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta. Zany hoe misy fasafasy araka ny nambarana ny lalam-pandroenana ho an'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka fa tsy sahan'izany ireo gouvernemanta reo. Ary raha misy ary ny rapport d'activité tsarotsika zany adevitra zany tokony narahana débat zany fa tsy sananao an'izany le gouvernement mahita hevitra foana ny alana bala tsy anaovana fasafasy. Na rehefa naonga ny solombavambahoaka dia androany amin'ity fifidianana solombavambahoaka amin'ny 29 mai ity dia mieritreritra fa hameasiny le anteny miaram-pirenena dia mieritreritra fa zava-dehibe zany asan'ny solombavambahoaka zany nefa nalay fotikevitra nijoroan'ilay anteny miaram-pirenena raha tsy no hajain'izy ireo. Le tena asan'ny solombavambahoaka nampiatan'izy ireo fony tao anatin'ny exécutif aza ny tampenan'izy ireo fotsiny ny vavany sy ny lalany lalàna samihafa. Dia androany ianao ilaza fa zava-dehibe ny andraikitra maha-solombavambahoaka ka mahatonga anay ao amin'ny exécutif sasasasan'ireo andray andraikitra ka hirotsaka ao anatin'izany hasana solombavambahoaka zany. Nefa tsy fantatrao nataonao tsinitsinina ilay anteny miaram-pirenena hatramin'izay. Iositsika hoe mbola ho solombavana tokoa ihany zany fa tsy hijoro an'ny vahoaka. Eo amin'izay vaovao fanehoan-kevitra politika izay hatrany tsy mahazaka ny fahamarinana ny mpitondra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy handrosona ovinana nefa isika eto Madagasikara raha mbola nangam-pahavalo sy ireo rehetra izay mahasamy lazany marina ny mpitondra ho ny mpanao politika. Yasin'Andriamanala sy Manofa Randriamanala. Rehefa tsy misy fahamarinana dia tsy handrosona ovinana ny Madagasikara. Izay samy lazany tsy mety nefa dia hiarany Atsonjay Avetrany tahaka ny manjoany Christine Razanamaso sy Isabelle Delatre Ranamasovoany ny mivondrona Eropeana eto Madagasikara. Tsy mahazaka fahamarinana izao fanjakana mijoro izao hoy ny mpanao politika Randriana Alinirina Nanahary. Ny mpitondrantsika tsy mahazaka fahamarinana. Ny zavatra ambaran'ireny ambassadeur reny dia milaza ny heviny izy amin'ny masolitena ny vondrona Eropeana anazy, milaza ny atao hoe ny zavatra tsy mety ihany koa izy afaka miteny an'izany izy zony zany azony atao manao an'izany. Kanefa moa ny fanjakana moa zany nametraka an'izay hoe fepetra hoe ny fanjakana ihany koa nametraka hoe nandray fepetra izy hoe anaisitra an'le ambassadeur teto amintsika zony ihany koa zay. Ny zavatra tena tsara tiako tenenina eto dia zao ny fahamarinana dia antony ray entina mampandroso firenena. Rehefa tsy manjaka ny fahamarinana anatina firenena anankiray dia tsy misy fampandrosoana mivantana sy mirindra ho antenaintsika mihitsy eto amin'ny firenentsika. Ka afatra ho an'ny mpitondra sy izay mbola hitondra rehetra eto amin'ny firenena dia zao hoe ny fahamarinana tompoko miaingatsika mba mazaka n'izany fahamarinana zany. Ny marina lazaina tsy hoe akory ny fanakanana ho amin'ny ratsy fa fanatsarana
no avintsika sy hitsinjovana ny ampito zay. Isan'ny antony mampantatsika ny tsy fahazakana kiana sy fahamarinana satria raisy ny mpitondra fahavalo avokoa ireo rehetra milazany marina eto Madagasikara. Tsy milamina ny tontolo politika eto Madagasikara satria atao hoe misy ny fitondrana, misy ny fanoherana dia tsy maka ny hevitry ny atao hoe ny aty amin'ny akilany mihitsy ny mpitondra ho amin'ny fanatsarana amin'ny tontolon'ny fifidianana ohatra. Ny rahantsika mahita voaingana koa ny fandesorana ny panina iny izay toe-javatra somary atao hoe mampalahelo ihany moa ny fahitana an'ireny hoe ohatra reny ve ny nasorana mpitondra ambony eto amin'ny firenentsika zany olona manana ny andraikiny lehibe indrindra eto amin'ny firenena filohan'ny tanimera-pirenena zany dia tena olona atao hoe manana ny toerana zany kanefa moa anatin'ny fotoana fohy sy ohatra reny ny atao hoe tsy fanaran-dalàna loatra na ny asorana anazy iarana lala zany. Zany akory tsy hoe atao hoe entina akory ny tsikera iadivana fa kosany tokony akanalisina ho an'ny mpitondra zany satria tokony ampanjakana ny lalàna. Rehefa tsy manjaka ny lalàna eto amin'ny firenentsika dia atao hoe tsy totosa ihany koa ny fahamarinana. Lasa kobaka ambava fotsiny hoe fitiava-tandrazana sy fitiavana tratratratrain'ny mpitondra. Ny vahoaka nefa ity mandohalika amin'ny tany hatrany. Oka re tompoko mba hitsinjovana le firenena. Ny olona atao hoe tia tanindrazana dia olona tia ny mpiray tanindrazana aminy. Tsy hoe tia an'le hoe tany tsy ny tany fa tia ny mpiray tanindrazana aminy. Raha ohatra ka mitsinjo ny fiarahamonina, mitsinjo ny mpiray tanindrazana mpitondra tsy ohatr' izao ny tokony ianantsika. Ny jalo ny fiarahamonina, ny tsy fandrem-pahalemana ny raha mahita, ny tantaina lava ny vahoaka, ny vidim-piainana mihasarotra sahirana tompoko mila samy tonga tsaina atsika ataoko hoe eto Madagasikara hitsinjo ho an'ny taranaka faramandimy satria raha izao politika izao no hotoizatsika dia manjavozavo sy ampalahelo ny aorianao. Ahina mbola angotraka noho izao ny raharam-pirenena eto Madagasikara. Mety tsy petrapotsiny mahalona ireny fananganana filohana androm-panjakana sy fandroana masovo vahiny ireny mantsy ireo mpiara-mombinatoka vahiny raha ny fahitany ny mpanaraka ny raharam-pirenena ny toetra raha misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fa tsy ho tompotrano miono famandray anjara feno amin'ny raharam-pirenena indrindra ny fifidianana ho avy io ny mpikatroka ny antokotiko Madagasikara ho antehiroka. Tokana ny tanjona dia ny ampanjakana ny firaisan-kina sy ny azahoana makany amin'ny fandresena ho ny fanazavana nandritra ny fifampiarabanana tratry ny taona vaovao omaly. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nampatsiahivany solombavam-bahoaka sady kandida Rabenirina Mamy ny tena anjara asan'ny solombavam-bahoaka ka ahafahan'ny olom-pirenena mahay misafidy tsara mandritra ny latsabato. Ny andomiaratiana sy Mateo Prince. Mazava ny asan'ny solombavam-bahoaka eny amin'ny antenimehera ampirenena. Misolovava ny vahoaka fa tsy misolovava ny fanjakana tahaka ny misy amin'izao fotoana. Tombotsoa ho an'ny malagasy sy ny distrika ny alana azy amin'ny fanaovana toloka-hevitra, fiadinkevitra sy fandaniana lalàna, isy ny fampandrosoana no andrasana amin'izy ireo fa tsy natao ho mpanangan-tanana sy mpamonjy fivoriana fotsiny ihany. Antoko ny fampandrosoana ny solombavam-bahoaka amin'ny mahakaiky vahoaka azy. Manandanja ary tsy tokony ho tsinotsiniavana araka izany ny fifidianana io fa mitaky fandraisana ndraikitra avy amin'ny olom-pirenena rehetra raha tiana ny sy ny fanovana eto amin'ny firenena. Manao lalàna ny solombavam-bahoaka. Ny lalàna rehetra izay tokony fototra amin'ny lalàm-panorenana dia miainga ao amin'ny antenimieram-pirenena izay mampikambana ny solombavam-bahoaka na lalàna fihizoro na lalàna. Ny faharoa mpanaramaso ny asan'ny fahefanam-panatanteraka ny solombavam-bahoaka. Amin'ny sehatra nasionaly azy dia ny gouvernement taloha zany voalohany reo ny fahefanam-panatanteraka na iza no eo. Azay natonga nay teny foana hoe zay ny olana tamin'ity fitondrana indray mandeha ity fa ireo nolaza ny tena ny famaro anisa teo anivony antenimieram-pirenena tsy nanao ny asa ny solombavam-bahoaka mihitsy fa nanao ny asa ny solombavam-panjakana, nanao ny asa mpiaro ny fanjakana kanefa veritra fa niza na iza ny eo mba tsy isin'ny mipolisatra amin'ny fanatanterahana ny asa eo anivon'ny gouvernement dia napetraka ho arofanina ny antenimieram-pirenena anaramaso ny asan'ny gouvernement amin'ny alalan'ny fametrahana prime ministre voalohany. Fa ny teboka fahatelo dia manao tombanezaka ny asan'ny fahefanam-panatanteraka ny solombavam-bahoaka. Tsy mitaza-potsiny manoloanjany fa mandray anjara feno amin'ny raharam-pirenena ny mpikatroka tiako Madagasikara eny fotony araka ny toromarika nomeny ireo rafitra isan-tokony hatramin'izay.
tsy maintsy tratra ny tanjona amin'izao fifidianana izao dia ny azona maro anisany amin'ny antony hoe rahampirenena be tafiditra ao anatin'ny rahampirenena izahay eto Antehiroka izany hoe mandray andraikitra feno adidy feno ao anatin'ny rahampirenena indrindra tsika zao iroso amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia mandray andraikitra feno ao anatin'izay izahay tondehibe na ahafahanana ny mety marika sy nandraisan'ireo hevitra ny mpikapoka eny fotony ny omaly teto Antehiroka nandritra ny fifampiarabana no ny taona vaovao nandritra izany ihany koa no nanehoana ny rehetra ireo kandidat tolotry ny vondrona politika dimy mivondrona anatin'ny vovonana firaisan-kina ao amin'ny distrika Nambodratrimo sy ireo pré-listra mila mirahina isika mila mifametanana satria mbola tsy vita ny tolona ny maty matesana ny votra izany nandritra ny fiona ny kandidat ny firaisan-kina atao amin'ny distrika Tsimondano Voangy Ramanarivo sy ny vahoaka atao amin'ny fokotany Anjakaivo Itosy nampahafantarana ny rehetra ihany koa ny momba ny vovonana firaisan-kina satria mbola misy ireo tsy mahafantatra ny tena momba azy asina andria amin'ny Simano Randria Malala maro malagasy ny tsy mahalala tsara ny vovonana firaisan-kina izay vondronana antoko politika misy dimy dia ny antoko tim prositeny HVM tsara tafina ary ny antoko politika madio antony nanazavany kandidat ny vovonana firaisan-kina ny vahoaka atao amin'ny fokotany Anjakaivo Itosy ny momba n'ity vovonana ity ny tim dia ao anatin'ny firaisan-kina ao anatin'io zany eraky Madagasikara manana kandidat fa ny analamanga zany dia hoe any tim dia ny any province any samy manana kandidat daholo rehetrarehetra eo tiana ny manazava-nareo amin'izay satria misy ohatra nakany ambanivohitra be tamin'ny propagande tany amin'ny ampiseho aloha izy le taratasy ny ambanivohitra moa tsy malala fa tsika ty efa somary tsy dia ambanivohitra loatra ampiseho aloha izy le taratasy dia vao nahita ty any ny anay misy izy hito ihany dia izay ihany fantatra efa tsy nijerilizalizy ka amin'ity tsy izay le izy fa ty firaisan-kina ity no misoratra any amin'ny bulletin unique tsara mahafantatra an'izay tsika rehetrarehetra ireo mpahazo tombontsy manokana n'izao fitondrana izao sisany mahita fa mbola mandeha tsara ny fiainam-pirenena sy ny fiainan'ny malagasy potika tanteraka sika ka izany mila iraisan'ny rehetra ina hoy ny ben'ny tanàna ny Itosy anisany nampafantatra ny vovonana firaisan-kina mila fanolotanana sika mila miadana sika mba andresena ny jadona andresena ny erisetra andresena ny fizarazara andresena ny fanavakavahana eto amin'ny tany sy firenentsika ity za resaka be da be manerana nyty Madagasikara ty hoe ahoana ny tena afaka atsika ahoana ny tena avoaka atsika amin'izao fahantrana lalina dia lalina mahazo ny firenentsika izao tsy vita ambava nefa ny fanarenana ny firenena fa tena mila fandraisana andraikitra ny rehetra ny tolona radio mbola tsy vita ka ao anatin'ny fifidianana izao no anentanana ny rehetra manentana ny vahoaka eto Tsimondano mba hifanentana mba andeha hifidy rehefa tonga ny fotoana ary amin'ny andron'ny fifidianana dia anara-maso tsara mihitsy ny vato izay arotsakatsika mba ialana amin'ny osoka mety mitranga satria efa hitantsika fa tany tsy tandalana moa antsika zany fa itsika mila mandray andraikitra ny tsirairay mba azahoantsika mibata amin'ny fandresena izay ny pejiny politika fa ivadika eo amin'ny pejiny sosialy kosa isika manomboka eto naneo ny alahelo sy ny aiainy momba ny fisondrotan-karama sy ny fomba fisitrahana ny méthode de travail ny mpiasa mivondrona ao anatin'ny fisemare misy hoy izy ireo ny fanavakavahana sy ny fanaovana tsinotsinona ny mpiasa malagasy miantso ny firaisan-kina ny mpiasa rehetra kosa ankilan'izay ny sekretera general ny fisemare ankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny asa ny voalohan'ny volana meo avy izao na mafisana ny fitakina isian'ny karama mendrika sy ny asa mendrika eto Madagasikara iando miaratina sy Mateo Prince manjaka ny kiantranatrano sy ny fanaovana mizana tsindrinila amin'ny fomba fitantanana ny mpiasa eto Madagasikara amin'ireo zo tokony hositra ny mpiasa ho ry delege ny mpiasa amin'ny fisemare mienahena ny ministera tompony andraikitra efa hoe fataony izao nangatahany mpiasa ny médaille de travail matiana nefa ny akamaroan'ny mpiasa tsy mahazony zony tsy fantatra hoe miasa ve ny ministera fa atao anatina mandaray tsy nisy médaille mivoaka hatramin'izao misy mpiasa efa retirety fantatsika efa misy pourcentage tokony mba ho azony le olona misitraka andreny fa azaona médaille dia tsisy efa misy maty ny mpiasa
nanao demandy mahakasika médaille de travail jusque zao efa maty ny namana nefa tsy mbola mahazo médaille araky resan'ny camarade teo 2019 ny karakarana an'izany dossier zany hatram'izao tsy mbola mipoitra ihany le izy raha anatrehany fanjakana no zavatra atao herinandro angamba 2 andro 3 andro defa mivoaka mitsy médaille ny mivoaka eo zay ne mba mizery ihany koa izahay mizery zahay piasa mba manana ny ananay koa izahay niezaka ataonay amy firenena fizoroanay amy an'ny fampandrosona ny firenena ty izahay piasa malagasy nefa atreto ohatrany siniavina foana zahay piasa malagasy ankoatra io mampiakapeo manolona ny fandrotan-karama volo isanjato ny mpiasa trangizay verin'izy ireo fa fanambanina ny mpiasa manolona ny fiakarany vidim-piainana amin'izao fotoan'izao dia mba raisy hoe ny inflation amin'izao fotoan'izao dia jerevo hoe raha misy olona manofatrano ny karama miakatra 4,000 ariary ny ofatrano miakatra 2 alina ariary dia mimahantra zany mpiasa eto Madagasikara ka dia manaitra ny sain'ny mpitondra ny syndicat zay manao sonia an'le zavatra hoe zay ve tokony atao sonia zay miarina ve ny arajariny amin'ny karama eto Madagasikara fa manapitrotraka amin'ny fiainana satria eritreretina ao anatin'ny mpiasa tranaina efa ela ny asana ny elanela karama ao 3 isaky ny ambaratonga ny tsirairay tena anatiny hoe taraina be le mpiasa efa tranaina satria tsy isy elanelana zany karama zany tsy isy olana kosa efa mpitondrana karama raha tena marina fampiakarina izy tokony ifandraika amin'ny fiainana fa tsy atao petatokotako ohatran'izany anamarika ny andro raisam-pirenena momba ny asa ny fisemareny iray me ho avy zao fotoan-dehibe ahafahan'ny mpiasa rehetra manome lanja ny fitakiana isy ny asa sy karama mendrika eto Madagasikara ialanay amin'le fakana autorisation zay tena manahirana satria mandeha zay manantona ny commune de commune amin'ny teny hoe préfet manao an'io keny amin'ny préfecture zay dia iny hoe makanisa commune dia andalany manomana faharoa zany manomana ihany koa zany zay manentana ny mpiasa malagasy rehetra mba hiara hakalaza zany voalovolana me zany satria andro maneran-tany ny voalovolana me zany hoe fanamafisana an'ilay tolona zay efa ataontsika andavanandro anamarika hoe tena efa tena tsy zaka tsony zao fiakarany vidim-piainana zao rapitaina amin'ny izay le gratification zay satria tsy karama filazana fisemareny io fa fahafahapony mpampiasa na sy ny mpiasa resaka ihany koa ka andrasan'izy ireo fanapa-kevitra sy fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakany ny mahakasika ny raharam-pitsarany mpiasa izay efa maharitra 2 taona raha kely indrindra izay ny mikasika ny tontolo ny asa sy ny sosialy fa eo amin'ny lafiny fanabeazana kosa indray maro ny ray aman-dreny no misedra olana amin'ny fiantsoroana ny vola rehetra ilaina amin'ny fampianarana ny zanany manoloana ny fahasaranana iainan'ny ankamaroan'ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao io anton-javatra io izay anisan'ny mampiakatra ny tahan'ny fialanandarana an-tsekoly eto Madagasikara ny fikambanana tsy miankina matetika no tena mandray anjara amin'ny fanampiana ny ray aman-dreny manana fahasaranana amin'ny fampianarana ny zanany onja lalaina raha manana sy ny aritanjo manodidina 7 isanjato ny tahan'ny fitsoahana andaharana ny an-tsekoly eto Madagasikara 20 isanjato ny taham-pahavitany mpianatra ny ambaratonga voalohany olana goavana mahatonga ireo ny fahasahiranany ray aman-dreny ka mahatonga ny fiaton'ny fampianarana loloatra indrindra ho andro sikajin'olona sahirana maro ny fikambanana mandray an-tany ireo ankizy manana ray aman-dreny tsy manana fahafahana mampianatra azy ireny iray amin'ireny ny Mille Espoir izay misehatra amin'ny fampianarana sy ny fanomezana fampiofanana arak'asa ho an'ny tanora tsy nahavita hatramin'ny farany ny fianarany. C'est une école qui scolarise plus de 300 enfants. 300 enfants issus des bas quartiers d'Annecy-Cibé, de la maternelle jusqu'à la terminale, et on permet également à des jeunes de faire de la formation professionnelle. Nous accompagnons les enfants dans toute sa scolarité. Nous avons également mis en place un foyer d'accueil pour que les enfants puissent être protégés. Mille Espoirs, c'est également une association qui apporte, qui œuvre pour le quartier d'Annecy-Cibé, essentiellement dans la nourriture, principalement également pour la scolarité d'enfants en dehors de cette école, dans les écoles publiques. Ankizy manodidina 700 no raisiny ity fikambanana ity antanana amin'ny fampianarana azy. Maimaimpona avokoa na ny fampianarana na ny fitaovana ampiasaina. Ireo mponina manodidina nosy be andavamamba ny tena misitraka ny fanampiana atolotra ity fikambanana ity. Tsy mandosaka ampianarana ny ankizy fa izay no miantoka ny fidiran'ny zareo sy
misy fitaovam-pianarany zaveo dia manao suivi amin'izay any amin'ny mpampianatra rehetrarehetra anosy be a volan'iray a andava-mamba aloha zany zao hatreto ny tena jevina maloka. Tanjona ny ampitomboana ny tany fidirana an-tsekoly tsy vita amin'ny fikambanana tsy miankirairay nefa izany fa nisan'ny tompona andraikitra voalohany ihany koa ny fanjakana. Fa ny 5.20 isanjato ny malagasy dia mampiana ny fandaniny andavanandro noho ny fahefa mividy. Nisongadina izany tao anatin'ny 5 taona farany indrindra tamin'ity taona ity na dia vao miandoha aza izany tsy ny mpanjifa irery no mitarainy amin'ny fiakarany vidim-piainana fa na ireo mpivarotra ihany koa aza. Fa na dadina nataony Miriandry Anjafy no Sirarvola sy ny Artanjona. Tafakatra 500 ariary ny kapokambary eto Andrenivohitra raha manodidina ny 100 ariary zany tamin'ny herinandro lasa iny ka vaky taraina ny malagasy tsy mahazo voatabina ny tongolo intsony ny ariary zato ary tsy andalo ny ativilandra malagasy tsony ihany koa ny hena tsoatsy santiona ny andro fa izay rehetra hitany an-tsena dia ny akabidy avokoa. Raha ny fanadiadiana dia tsy hay mazava ny antony mampiakatra ny vidin'entana fa raha ny hita dia misy ny fandraisany amin'ny vidintsoloka sy ny fampiakarany ny mpamatsy ireo ny vidin'entana ary ny aratsian-dalana. Ho an'ny etsy amin'ny tsenan'ny volan'iray amin'ny boriboritany fahaefatra ny hena daholo ny entana alaina satria mihena ny mpanjifa. Tsy hoe avany ve miakatra le izy izay ny tsy arako mihitsy mihena mihitsy le izy. Raha taloha zao teo aloloha zao vidianany olona 5 000 zao 200 asinangivy dia vita. Tamin'ity aloha zao vao mifaika fotsiny janvier dia tena tsy namely mihitsy ny tsena. Tsisy tsena mihitsy sady tsisy tombatra fatiatoka ny hitanay. Dia misaina ny mpanjifa satria tena miakatra daholo aloha ny rehetrarehetra hatreto. Ohatranoha ny agny amin'ny grossiste ambony agny amin'ny fakanetana zany zao miakatra le ohatrany siramamy dia miakatra dia tsy maintsy ohatranoha mampiakatra koa gn'aity zany satria ny anay mbola plus frais dokera tamin'ity taona ity zany somary milasaka aloha ny fandehansena satria na ny vahoaka zany tsy manam-bola tsisy asa tsisy natao zany fa dia ohatranoha saminy miasa kely iny fa tena sisena amin'izao tena farany hoe zany mangy kely ary nalainay maka kisoa zao zay kisoa kely dia eo amin'ny 530 kilotsy lany ray andro tsoa mbola misy restarany 2 andro ary vao malany an'izany. Mampiana ny entana jifainy noho izany ny ankamaroan'ny mpanjifa tsy mahavan'ny filan'ny vahoaka intsony eo am-pelantanany satria zara raha misy ny vola miditra. Miafy noho izany ny sambatany olona amin'ny sakafo hohanina, ny vidin'ny dasantsy, ny aratsian'ny lalana, ny resaka hetra ireo no anisan'ny antony mampiakatra ny vidim-piainana raha ny hevitra ny mpanjifa. Le fiakaran'ny vidim-piainana raha mahita 2 alina ariary ianao androany tsy ampy anao zany androany any. Ny antony mety eo ny fiakaran'ny vidintsoloka iraisam-pirenena ny entana tena tsy mividiko tsony aloha satria tena miakatra dia miakatra ny vidina ronono. Raha ny vidy 500 sy ray alina na 507 arivo izay tamin'ny volana ambony zao izy efa 500 sy 2 arivo sy ray alina ariary. Dia raha misotro dia teo le zany ianao dia aloha atao tsotra indray aloha tsy mivokona aloha fa aloha mba mitsotsotra kely eny. Vaovao ny finoana kosa indray 5 volana taty aoriana ny sorany komitin'ny fiangonana FMTA Fohibe Ambatonakanga nazo folo sady mpitandrina vaovao izy ireo malalady itony asa araky ny fitsipika sy ny soatoavy ny fiangonana mba hampiroboroboana ny fiangonana ho ny mpitandrina vaovao. Yavitra solondehibe sy Andry Rakotomala. Tafakatra 500 ariary ny kapokambary eto Andrenivohitra raha manodidina ny 100 ariary zany tamin'ny herinandro lasa iny ka vaky taraina ny malagasy tsy mahazo voatabina ny tongolo intsony ny ariary zato ary tsy andalo ny ativilandra malagasy tsony ihany koa ny hena tsoatsy. Santiona ny andro fa izay rehetra hitany an-tsena dia ny akabidy avokoa. La nitondra ny fiangonana protestanta malagasy trano zozoro trano biriky na FMTA ny mpitandrana Ravelomanaantsoa Lova Tahiry Herinjato mivady. Ho malalady 7 aprily no nanaovana izany fifidianana izany tetsy amin'ny foibe ny FMTA Ambatonakanga. Isam-bato 7 isanjato no nandanin'ny fahefana an-tampony na ny mpandray ity mpitandrina ity. Sady mpitandrana eo anivon'ny FMTA foibe ny tenany izany manomboka ho maly no filohan'ny misiona FMTA manerana nosy ihany koa. Manomboka izao zany dia manana mpitandrina trano brika ary manana ny filohany ihany koa ny misiona FMTA. Ny nandray anjara tamin'ny fifidianana dia ny fahefana tampony
na ny mpandray fanasan'ny tompo a dia atao trano brika foibe manaraka ny dingana rehetrarehetra amin'ny fitsipika ao anatin'ny feny lalam-pandrenina atao trano brika ny fanatanterahana izany. Tsy hivoana ary vonona naja ny lalam-pandrenina mifeny fiangonana ny tenany. Andraikitra mankadiry no miandry azy manoloana ny fampandrosoana ny fiangonana sy ny pinao aminy. Tsy kisendrasendra ny fotoana fa fandaminany tompo. Ny mission FMTA efa nanana soatoavany hatramin'izay niorenany 30 taona izay. Fahamarinana, fahamasinana, fitiavanamana, asa soa. Ka ny voizana izay sy iaina ny fiangonana rehetra no tena vina tsara indrindra ary efa tsara hatramin'izay mbola tohizana. Raha tsy ahivina tamin'ny volana septambra 2022 voalaza fa nandika lalam-pandreniny fiangonana ny mpitandrana teo alohan'ny FMTA Foibe raha ny fanazavan'ny komitin'ny fiangonana. Anton'izany ny filatsahan'io kandida filoham-pirenena tamin'ny fifidianana 2022 kanefa raha ny voalaza ny lalam-pandrenina ny fiangonan'ny FMTA dia tsy afaka mikasika sy manao politika ny fiangonana ka izay no nahatonga ny disadisa. Niakatra teny amin'ny fitsarana ny raharaha ka nahazo ny rariny ihany ny komitin'ny fiangonana. Tsy afaka nitandrana teo amin'ny Foibe FMTA intsony araka izany ny mpitandrana teo aloha raha ny didim-pitsarana nivoaka ny 9 novambra 2022. Lalam-baovao indray izany izao no izoran'ity fiangonana protestanta zokin'Indrindrety eto Madagasikara nanomboka ao omaly 7 aprily izay. Maresaka iraisan'ny pirenena 27 sady ny tebokafo hitany grek tao anatin'ny andro vitsivitsy lasa izay mikoropa ary anaty fahamelona tanteraka ny ampamonjy manoloana ny hafanambe miverimberina any an-toerana inayanko i Eropa iray manontolo manoloana ny fiakarany hafanana manira tany fanadihadiana eo amin'ny sariny Euronews. En Grèce, la saison des incendies a déjà repris. Manomboka ny vanim-potoana ny firetan'ny tanety sy ny ala ny Grèce. Nahitana firetana lehibe tany antsinana ny renivohitra ity firenena ity ny farany herinandro teo. Mihetsika sy miasa daholo ireo mpamonjy voina mamono ny afo. Manampy azy ireo ihany koa ankilan'izay ny ponina mba hifehezana aingana ny afo satria sy ny rivo mahery itsoka amin'ny faritra antsinana ny firenena iny atoato ka atahorana ny tsy hafehezana ny firetana. Olona 10 no tsy maintsy nafindra toerana noho ny firetana tany amin'ity tanàna ity. Lasibatra ao anatin'izany koa ireo tanimboly samihafa ny Grèce noho ny hafanana be loatra. 27 izao no teboka voarakitry ny mpamonjy voina nandritra ny andro vitsivitsy ny akaran'ny hafanana. Tsy any Grèce ihany fa Eropa iray manontolo no atahorana amin'ny firetan'ny ala sy ny tanety rehefa vanim-potoana ny hafanana toy izao. En Crète ainsi que dans le centre du pays. Tapitrary ny fampalalama tompoko lasy tompoko vavy ankasitrana fenanao fa niaraka taminay hatramin'ny farany tony mazatra dia ny fandarana ona marina sy ny fandarana Global News no arainao vetrany aorian'izao fampalalamba vao izao aorian'izay kosa ny oronan-tsarindry miseho mitondra ny lohateny hoe John Wick ny tenako mamy fotoananao amin'ny rampitso na velo marito.